atsika fa afaka milao akanjo afaka anaovana amin'ny fiainana andavanandro eto zao izy a dia makatsitsika moa zao ny andro fomokatatsika manfiainana izy dia manisy tokoa ka dia eto zao ny akanjo collection mafana avy amin'ny mbaika chaîne tokola izy tokotovady tsatoka rao mahery ao miamadaka chaîne ambefa oerana malala raha ohatra ka orange ianao mijery an'ity vidéo ty oerana malala dia omeko bundle 2 giga ianao raha ohatra ka alefanao amina numéro téléphone anao raha orange fa raha vao hafa dia tsy afaka mandefa dia alefako amin'ny latsinainy prix zao tena tsy maintsy mandeha makany anana kely nareo mampao miamata fashion sinon bi fashion anarany B2E dia misaka kely dia FASHA ny collection voa dia hoe atsimo collection ny faharoa kosa dia mazava collection ny akora ampiasainy dia ireo lamba hita eto Madagasikara daholo tsy tena kotikarako indray ty vert ty le t-shirt t'arrive monsieur Pifacha le t-shirt ah ça y est Mimi Kelly's voilà tout là il y a quoi donc créateur en Itiadi création tsara loatra ny akanjo kely gasigasy la tellement pesandry amin'ireo gasy ahoana en fait anisan'le kilalaony ratsika tamin'ny orange iny dia misy bundle anankidimy ao 2 giga dia omenatsika le izy dia zay vao sarisarika fotsiny eny tsefatsefaneny fotsiny zany dia omena 2 giga raha mampiasa orange tsara be daholo tenenina raha ozy izy nareo mangina amizay tsy angalana fiale defile création anarany any anaty tambazotrany ao ambadikila izy varotana pizza no misy azy raha isika miteraka amin'efitrefitra any coucou Yann merci bisous tiako tsara loatra ty akanjo ty monsieur le président
Uma com uma sária, a left, a one sária da rela, e a partão era com a hashtag, MMF 2022. Sai. E dar siga dia yara kan raya, amni, pau, madam. Stefanie Ranji, lasa ule amle numero. Ay, aksi anus bisa chike to amni rano anus, eto amin'ny anjelmento sisitsika. Eto amle hoe rehefa mampiaraka dia misaraka. Maison Pau tena potikeraka. Misy karazana création rehetra. Tsara loatra koa iny. Na ny t-shirt na ny jogging hita ao daholo. Ireny t-shirt rehetrarehetra hitanareo reny dia broderie daholo izy ireny. Wow! Zao misy kilalao kely ty izay nokarakarainy zareo ao amin'ny Madame Pau Antananarivo. Maison Pau azafady. Madame Pau. Misy Madame Pau ihany. Zao tsy dio ny page Facebook-ny Maison Pau Antananarivo fa misy kilalao azahoanareo hatramin'ny bonachat 300 000 ariary ao tomboky lahy sy tomboky vavy. Affaire koa izay mikonekta voalohany mahazany le mandasha. Tena tiako loatra iny. Ie, tamarana izy itao. Tamaly izy. Coucou Sidrak. Mangatsika raha tsy amoron-drano dia mafana be zay mahita an'izao rehetrarehetra izao. Tena mahita kosintsika hoe tena manan-talenta le gasy. Dia mba jereo page-ny zareo rehefa ohatra hoe mahaliana antsika Maison Pau ny anaran'ilay teo brodé daholo ilay soratra hoe Maison Pau teo fa tsy hoe sérigraphie. Tiany agence Totem tadidinareo ve izany efa ela be izany. Tamin'ny taona 2000 taona tasan'ny agence Totem izany tamin'izany tao amin'ny Carlton, mbola Hilton izy tamin'izany mianatra manao défilé. Wow! Tsara kely! Tiako be ilay mampoatriny. Bravo! Caramba, sopa. Yeah, tena hoe. Agence Totem. Agence Totem, siga. Agence Totem, après. Agence Totem! Agence Totem! Agence Totem! Maison Pau, P-A-O, cine Pau? Maison Pau, ele este Daniela Lopez.